fifaliana lehibe no miarabana atsika mianakavy a zay manaraka hatrany ty fandarana ity a aoka hitondra fahasoavana fitahinao anao eto amin'ity tany ity a izao fandaran'izao ary amin'ny avy de fiainana mandrakizay miarabanao pasteur miaraban'ny pasteur Alvarez dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao mpitondra fanjakana zay mandray an'izao fandaran'izao a tompona andraikitra ato amin'ny ministère maro isan-karazany ato tsika zay aty amin'ny parlement maro isan-karazany aty parlementaire maro isan-karazany aty ho anao ihany koa moa zany mazava ho azy pasteur namana na mopera namana zay mpitondra fivavahana ary tsy adonona itsika rehetrarehetra mpianatra sy mpanabe zay misy fotoana sady miaino an'le toroteny ianao no mba miala voly kely ihany koa dia raisinay tena hoe fahasoavanao anao ny fanaranao n'ity fandarana ity tsy fotokevitry ny fiangonana no resantsika eto fa dia mianatra amin'ny baiboly nomery na ny fanisana toko fa fitamborapolotsika zao mbo vavakaritsika pasteur aloha alohan'ny tena idirantsika lalina amin'ity fandarana ity dawary tompoka raha eo misotranao zay satria afaka ifampivavaka hatrany amin'ny alalan'izao fandaran'izao eto tompo dia mivavaka manokana ho an'ireo rem-pianakaviana ray mpianakaviana zay mananjanaka maditra na hoe mananjanaka ihany koa ao anatin'ny olana sarotra mety hoe miditra hôpitalina zany na hoe ny amponjany zany any amin'izao fotoana izao ray mpianakaviana reny mpianakaviana mandalo ady mafy vavaka manokana ho an'izy ireo n'izao fotoana izao Jesosy anokatra lalana ane ianao amindra fo amin'izany zanany zany Jesosy sady anasitrana no anafaka azy any amin'ny toerana zay hitazomana azy any dia ame fahendrena ame fahasoavana manokana ho an'ireo zanak'ireo olona zay amin'izao fotoana izao manaraka n'ity fandarana ity dia ho taina manokana izao tokantrano zao iverina ato amin'ity tokantrano ity indray ny tompony fifaliana ny firaisan-tsaina ny fakatiavana ary mifaharoa manaraka zany tompo dia vavaka izay ho an'ity fandarana nomery toko fa fitamborapolo ity mba tsy andalo fotsiny amin'ny fiainanay zao fandarana zao fitondra fahasoavana be deaibe hitondra fitahina sy fanambinana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny pasteur lasary ny amin'ny nafatesan'ny Mosesy sy ny nanendrenan'i Josoa no mpandimby azy nomery toko fa fitamborapolo andiny voalohany dia zao mivakiny hoe ary avy ny zanakavaviny Zelofada zanakalany Hafera zanaky Gileada zanaky Makira zanaky Manase avy amin'ny foko Manase zanaky Josefa ary izao no anarany Maala, Sinoa, Siogla, Milka ary Tirza ireo zany anaran'ireo vehivavy ireo dia nitsangana teo anatrehany Mosesy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra teo alohan'ny varavarany tran'ilay fiainana izy ka nanao hoe ny ranay dia maty tany anefitra kanefa tsy mba isany atokony kora zay niangona iodina tamin'i Jehova tsy akory fa maty ny fahotany ihany izy nefa tsy nananjanakalahy nahoana ny ranay no fatomaso eo amin'ny fokony na dia tsy mananjanakalahy azy izy mba omeo zara-tany eo amin'ny rahalahin'ny ranay izahay ary nalahatra Mosesy teo anatrehany Jehova ny tenin'ireo ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe marina ny tenin'ny zanakavaviny Zelofada omeo zara-tany eo amin'ny rahalahin'ny rainy tokoa izy dia ampandivay ny zara-tany rainy izy ary lazao amin'ny zanak'Israely hoe raha misy lehilahy maty ka tsy mananjanakalahy dia ny zanany vavy no ampandivainareo ny zara-tany ary raha tsy mananjanakavavy izy dia ny rahalahy no omenareo ny zara-tany ary raha tsy manandralahy izy dia ny rahalahy ny rainy no omenareo ny zara-tany ary raha tsy manandralahy ny rainy dia ny avany akaiky azy amin'ny foko no omenareo ny zara-tany ka izy no andova azy ho lalàna hitondrana zanak'Israely zany araky ny nandedian'i Jehova ny Mosesy ary hoy Jehova tamin'i Mosesy mikala amin'ity tendrombohitra Abarima ity ka da zany ny tany zay omeko ny zanak'Israely ary rehefa hitanao zany dia angonina ny amin'ny razanao koa ianao tahaka izay nanangonana any Arona rahalahinao fa nandany teniko ianareo tany anevitro zina tamin'ilay nilany fiangonana ady ka tsy nanamasinay teo amin'ny rano teo masony zany ny rano Meriba any Kadesy any anevitro zina ary Mosesy niteny tamin'i Jehova hoe aoka Jehova Andriamanitra ny fanahy nofo rehetra ny endry lehilahy zay hitandrina fiangonana ka hivoaka sititra eo alohany ary hitarika azy hivoaka sititra mba tsy ho tahaka ny ondro tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehova ary hoy Jehova tamin'i Mosesy aleo anao Josoa zanakinona lehilahy zay manam-panaka ametrao ny tananao izy ary asaovy mijoro an'ireo Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy ka mandidia azy eo masony ianao dia nomezo azy ny voninahitra eo mba hiaino ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra azy ary Josoa ijany eo anatrehany Eleazara mpisorona
izay anadina amin'ny fitsaran'ny rimo eo anatrehan'i Jehovah ho azy araka ny teniny voany ary araka ny teniny idirany dia izy ny zanak'Israely rehetra dia ny fiangonana rehetra. Ary nataon'i Mosesy araka izay efa nandidiny Jehovah azy dia raka ny Josoa azy ka nampijoro azy teo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra ka nametraka ny tanany taminy ary nandidy azy araka ny teny Jehovah izay nampitondrainy an'ny Mosesy pasteur. Ya misaotra ny pasteur Alvarez tamin'ny vaky teny a tamin'ny omaly moa zany ny toko fahina amin'ny roapolo dia mahakasika an'ilay zaratany pasteur fa mbola misy ambiny kely tsy vita ity toko fa vita amin'ny roapolo andininy manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatreo amin'ny andininy faraky amby folo ty a mahakasika an'ilay hoe misy zanakavavy ny Zelofada ozy a avy amin'ny taranaky Manase izy io zay tsy mba nanana zanakalaly ray aman-dreny tsy nanana da zany zareo tsy nanana nadary zareo mazava ho azy dia nanomboka resaka zareo tamin'ny Mosesy hoe ahoana kosa no mba anjara taninay fa zay tsy manana nada manjary ho fatimaso eo amin'ny fokony ny taranaka ny ray aman-dreninay ka ahoana ny aminay dia zao zavatra nahavariana ary pasteur Alvarez nanam-pahefana Mosesy sady manam-pahendrena fa nateo aza ny fahefana sy ny fahendrenana nanany a dia mbola nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy aloha. Halleluja. Ary rehefa nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy a hoe ahoana no ataoko amin'reto taranaky Manase zay tsy manana zanakalahy reto dia ozy Andriamanitra mantsain'ny Mosesy manao hoe marina dia marina mihitsy a ny amin'izany tenin'ireo zazavavy ireo zany omeo izy eo amin'ny zaratanin'ny fokony Manase dia tahaka an'izay zany le fipetraky izy ino moa tiany olazaina pasteur Alvarez hoe anisany indraindray a eo amin'ny resaka fizarana lova dia nisy fomba teto fomba ny sasany fomba ny foko sasany ngamba zay raha tsy diso fitadidiko hoe ny zanakavavy tsy dia misy lanjany loatra tsy misy lanjany loatra fa tahaka ny hoe rehefa lasa manambady any iny dia tahaka ny efa very dia any tanteraka mihitsy ny an'ny sasandray aza moa tena amidy mihitsy io zanakavavy io fomba zany a ohatra hoe voateraka io dia efa misy mikomando hoe vadiko io a na vadinao fa omby firy no atakalo an'io dia lasa tsisy zoany mihitsy zany lay vehivavy fa zao zany zao dia voapirofo ndraiky ho eto voapirofo eto fa nasian'Andriamanitra tompo ambidiny mihitsy ny zanakavavy a pasteur ary nataony mitovy amin'ilay zanakalahy mihitsy a le zanakavavy a eto amin'ity toerany ity eo aza dia azavain'ny baiboly mihitsy manao hoe raha ohatra indray tsisy zanakavavy eo dia mbola afaka mahazo zaratany ihany lay ny fianakaviana akaiky indray azy zany hoe tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina mihitsy zany lay taranaka zay nivoaka avy amin'ny fokony zanak'Israely tsiraray avy fa tsy maintsy mahazo zaratany dia io any efa nitsiletsika tetomaly hoe eo amin'ny mahamalagasy atsika tompoko dia tokony samy manana ny anjara-taniny daholo ny malagasy rehetrarehetra na vehivavy io a na lehilahy io a na mahantra izy a na manan-karena izy pasteur Alvarez a dia tokony hanana ny zara-taniny daholo amin'ity ty Madagasikara zay no heverina hoe malalaka dia malalaka ity a dia tokony mba hanana ny zara-taniny hoe firy metatrakareny mba hanjarany anankiray a dia mba manana trano ny malagasy rehetrarehetra mba hiala amin'ny hoe manofa trano miala ao anatin'ny fantrana dia anisan'ny fampandrosonany izany fampandrosonany ny firenena ny zavatra ohatran'izany a ohatra hoe ny tanora navita fianarana dia rehefa navita fianarana io tanora io mena tany malalaka izy mba hanangana ny fotodrafitra azy raha nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana izy inona moa no manakana ny fitondram-panjakana malagasy mijoro ny tsy hanome tany malalaka ho an'ireny tanora ireny any amin'ny faritra maro isan-karazany any a dia tohanana mihitsy le tanora amin'ilay fambolena sy le fiompiana sy ilay projet goavana zay atsangana dia anisan'ny mampandroso firenena satria io ny rehefa mitsangana ny fotodrafitra sanankiray ngeza be pasteur dia lasa mahazo asa ilay olona eny manodidiny dia mazava ho azy fa miamiena lay fantrana zay mahazo ny vahoaka malagasy za aloha dia mitena ozy hoe raha ity Madagasikara ity ty firenena malagasy ty a za tena miteny aminao hoe mbola be dehibe mihitsy ny tany azo trandrahana fa reny tany reny efa mana tompo daholo mandreraka amin'le izy
fa raha iretra ny trandrahana de volena vary volena sakafo de azo everina pasteur Alvarez fa ho resitosika ny fahantrana sy fambolena maro samihafa zay de jereo tsara ny misy firenena anakiroa mitovitovy amin'ny velaran-tany eto Madagasikara latsaka kely notsika azy velaran-tany de Vietnamiana sy ny japonais de zao ny zavatra mahavarina ny andro zareo ny tapy tanety voleny vary zay rehefa tany rehetrarehetra zany de toanany tanora de volena vary daholo io ino ty izy io toerana rehetrarehetra io de any amin'ny toerana tsy tokony nambolena vary aza mbola mamboly vary ihany izy de ao anatin'io misy an'lay fambolena vary amin'ny fomba ataoko hoe fomba ny alana zany le fomba netindrazana ohatra hoe amin'ny ray hectara de 3 tonnes ohatra fa ny andro zareo anatin'ny ray hectara mahatratra 5 tonnes 7 tonnes ray hectara de namponina ho amin'ny maro be jereo tsara fa niponina ho Japon mahatratra 100 tapitrisa nefa mivelaran-tany ny kely no Madagasikara fa izao izy manorana vary tsika niponina eto amintsika raha be indrindra zany 25 millions fa tsika manafatra vary ary tsika manafatra vary avy any Vietnam tsika avy any Pakistan avy any Japon nefa le velaran-tantsika malalaka n'olo zareo inona ny antony eo am'le resaka fananatany sy le fizarana tany araky ty bokin'ny nome tsika mantsy mianatra ny bokin'ny nomery zao de eo am'le fizarana tany sy le fitrandrana le tany mihitsy zany pasteur no tsy voatrandraka tamin'ny mpitondra rehetra ny fandimby favarina amin'ny resaka de la politika sy ny maro isan-karazany de adino fa misy fahasoavana be eto amin'ity tany eto Madagasikara ty de anisan'ny hoe tsy maintsy ampianarintsika zay satria miresaka moa ty zanaka vaviny zelofata piokena zay fa laza pasteur zay de zao raha ny tany sy ny arena eto amin'ity tany ity pasteur no voatrandraka tsara ara-dalàna dia tokony ampanankarena ny malagasy rehetrarehetra mihitsy eto amin'ity Madagasikara ty mila miala etsany fantrana raha tena hoe voatrandraka ara-dalàna araka zay teninao zay pasteur ny mampalahelo amin'le izy de fomba firesaka foana le hoe miaina eo ambonin'ny tany manan-karena miaina amin'ny fantrana eo ambonin'ny tany manan-karena ny malagasy misy fahamarinany ihany zay zavatra zay dia mampivarahontsana ny mieritrretran'izany hoe ny 92% ny malagasy mahantra ny malagasy ny firenena fahadimy manitra indrindra maneran-tany milahatra amin'ny Burundi sy ny firenena zay mikorotana eto Afrika eto mahamenatra zany fa za kosa mino pasteur hoe ao ambadiky ny ty fianarana ny boky ty de isy zavatra iova pasteur amen satria raha mandeha araka ny tokony izy dolodolo zany ka tonga ny amin'ny tompona andraikitra isa-tsokoajiny de re olona rehetrarehetra betsaka ny olona varam-pianarana eto Madagasikara eto mianatra momba ny resaka fambolena ingénieur mivoaka teny amin'ireny école maro isan-karazany rehetrarehetra eny nefa ny tsisy nininona atao fa raha voatrandraka araka ny tokony izy io tany io zany manan-karena misy volamena misy vatosoa raha tokony trandrana ara-dalàna mampanankarena fa akoatran'le arenao ambanin'ny tany de le tany le ty ambonin'ny tany mihitsy le tsiro le tany mihitsy mbola azo volena indray avy eo pasteur Alvarez de ohatra zany koa ny ranomasina io ranomasina io misy arena tsy tokony tsy foroanao ao no misy an'izany atao hoe makamba ao no misy an'izany karazana trondro maro isan-karazany tsy hita manerana an'izao tontolo zao de hita ao anatin'ny velaran-tany ranomasina be midadasika io pasteur fianao de ao anatin'ny ranomasina koa mbola misy arena be ao fa le izy araka ny resakitsika teto maly hoe ny firenena vahiny ry zareo vahiny no mandefa sambo tena faran'izay raitra mitrandraka ao anatin'izy io dia ny malagasy ihany koa moa am'le fanompo-tsampo mbola tsarava angamba pasteur dia tsy mivoatra mihitsy lay fitaovam-pitaterana ny amin'ny ranomasina fa le lakana kely vozona kely iny foana de ianao avy araka ny fandrosonan'ireo firenena vahiny amin'ny lakana kelinao iny ino 5 kilomètre zakany iny ny olona tonga de manjato tonne de mbola mila ezaka be daholo zany rehetrarehetra zany pasteur Alvarez ka faranatsika no momba an'iny resaka fizaran-tany iny satria tokony azony zaran-tany daholo ny rehetrarehetra zany tahaka ny zanak'Israely zany azony zaran-tany de tokony manana zany daholo tsika fa hiditsika eo amin'ilay hoe fomba navatesan'ny Mosesy pasteur Alvarez amin'ny mahavarina de zao pasteur hoe tsy adin'Andriamanitra le teniteneniny amin'ny Mosesy hoe nareo mirahalahy de tsy hiditra amin'ny tany Kanana ary de zay tokoa mampatsiahy eto Andriamanitra hoe miakary ianao ry Mosesy any an-tendrombohitra de jereo le tany Kanana zay meko lovan'ny Israely. Andriamanitra dia Andriamanitra feno fahendrena pasteur
andriamanitra dia andriamanitra mijery lavitra ary mahavarina ny fitantanany ary tsy mety diso ny fitantanany. Ny tena marina dia nomena ositra manokana, mena fahasoavana manokana Mosesy. Zao ny fahasoavana atao anaty Mosesy paster dia hoe niamoaka ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egypta ary tondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, hamakivaky ny tany efitra zany ao anatin'ny 7 taona. Tsisy olombelona eto ambonin'ny tany, tsisy olombelona afaka manana zany fahasoavana zany afa-tsy Mosesy rery ihany. Fa dia zao koa nefa ny nahavariana paster hoe rehefa hiditra amin'ny tany Kanana dia ozy ny tompo hoe ao an-tsain'ny tompo zany ty resako ty fa tsy voasoratra eto dia zao ny ao an-tsain'ny tompo hoe raha i Mosesy ty zany nanana fahasoavana manokana moka ny olona atao amin'ny tany Egypta sy nitondra azy tany amin'ny tany efitra niditra amin'ny tany Kanana dia isy problème be ao amin'ny tany Kanana ao, isy problème be, isy korotana be mihitsy. Ka sady voalohany fanatanteran'Andriamanitra ny teniny zay kapoka nataony tamin'ny Mosesy hoe tsy maintsy ho faty Mosesy. Faharoa, efa misy fandaminan-javatra be dia be ao ambadika izay zavatra zay. Misy fitondran'Andriamanitra sy takatra ny saina paster. Na dia eo amin'ny heverina ho problème zay zavatra trehanao dia ekeo fa misy programme sy fandaminan'Andriamanitra ao ambadika izay problème zay. Misy karazana olana mandalo olana amin'izao fotoana zao paster. Fa efa misy rehefa tena manompo an'Andriamanitra ianao ka mandalo olana, mandalo ady ianao amin'izao fotoana zao dia zao anao ko fantatra efa misy programme an'Andriamanitra, efa misy planin'Andriamanitra, efa misy kajikajin'Andriamanitra tsy mety diso mihitsy efa hikarakarany anao manokana zay andaminana ny fiainanao aloha kely eo. Ka na ohatra izy ianao ahoana ary za ty arakaraka ny anompoka ny tompo ohatra mandalo ady, ohatra mandalo fahasahiranana, ohatra mandalo olana dia zao mitohiza foana manompo an'Andriamanitra fa ho hitanao fa marina ny fitondran'Andriamanitra io hoe soa ihany ianao fa tsy niala tamin'Andriamanitra, soa ihany ianao fa mifikitra tamin'Andriamanitra dia hitanao amin'izay fa nahatsaranao ny fitondran'Andriamanitra anao. Ohatra ny tenen'Andriamanitra ny i Petera paster rehefa nanasa ny tongotro Petera izy dia Jesosy ny teny tamin'ny Petera ao kosasako ny tongotrao dia Petera ny teny manao hoe ory Jesosy za ve mpianatra ao dia ianao indray no nasa ny tongotro. Dia ozy izy Jesosy mantsy amin'ny Petera hoe aikeo ihany aloha amin'izao fotoana zao fa tsy fantatrao ny anton'izao amin'izao fotoana zao inona nanasako ny tongotrao fa fantatrao ihany rahatry zay. Zany efa misy fandaminan'Andriamanitra, efa misy programme an'Andriamanitra. Nantany tena Petera manao hoe ahoana ary no niala zay niala tamin'ny fanaroatona trondro be dia be, niala tamin'ny fanaroatona trondro dia niaraka tamin'ny Jesosy amin'izao fotoana zao ohatra ny maty indray Jesosy dia ohatra ny tsy hita Jesosy zay naranatra amin'izay. Tsy fantany hoe efa misy programme an'Andriamanitra atao hoe nilaina maty amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa rehefa aveo le teny fikasana rehetra dia ho tanteraka amin'ny Petera ary Petera dia aveo nataon'Andriamanitra ho lehilahy mpitolo filazantsara maneran-tany. Zany hoe misy programme an'Andriamanitra daholo zany fiainatsika io na dia mandalo olana aza paster. Mety ozy angano anao amin'izao fotoana zao hoe marary inona ary ny programme ny tompo amin'ity za marary ty. Dia ozy ny tompo hoe mety narary angamy ianao, mba tiako fantatra ozy ny tompo fijalian'ireo olona marary reo mba hahafahanao manampy ny olona marary mitondra bavaka ny olona marary aoriana kely eo. Mety tsy fantatra hoe mety misy olana amin'izao fotoana zao fa ekeo fotsiny hoe Andriamanitra manana programme takan'izany koa tamin'ity toerana ity paster. I Mosesy i Josao zany dia nitondrena andimba Mosesy teto hoe ametraha tanana dia ho tsofina rano andimba amin'ny Mosesy i Josoa. Natahotra ihany Josoa hoe ahoana nafahako mitondra n'ity zanak'Israely ity. Niororo Josoa hoe Mosesy ary zany tsy afaka hitondra zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana ka amin'ny fomba ahoana moa nitondrako ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana. Nefa dia azo antoka ny fitondran'Andriamanitra paster. Rehefa tena miankina amin'Andriamanitra ianao na dia manahoana ny toerana misy anao dia naodozanao hoe tsy mendrika zavy dia vitan'izany fa rehefa Andriamanitra nifidy anao sy nanendry anao dia mandehana amin'izao herina zao fa miaraka aminao Andriamanitra paster. Mandehana amin'izao herina zao fa momba anao Andriamanitra mazava ho azy moa zany fa misy herin'Andriamanitra ao anatin'ilay olona. Raha iverenako hoe ilay fanazavana teo pasteur Alvarez dia tao anefitra atao hoe zina no nisy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia tamin'ny voalohany Andriamanitra niteny hoe kapohy ny vatolampy dia tetondray ozy Andriamanitra manao hoe mitenena amin'ilay vatolampy dia tsy nitenina n'ilay vatolampy Mosesy fa nikapohany indroa izy dia nikapoka indroa iny no nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ilay vatolampy anefa rehefa jerentsika ilay eo amin'ny Korintiana voalohany toko 10 dia tsy iza fa Jesosy. Ozy izy manao hoe ary nisotro tamin'ny vatolampy izay nanaraka azy izy dia Jesosy Kristy. Dia ina moa le hevitra le hoe nikapohany indroa
de tahaka n'ilay olona le hoe manombo an' jesosy kristy tompo fanondroany eo zany a no nitandrimana foana ho aho atsika le miverin-dalana io hoe mangatsitsika ianao manomboka matimaty ny ara-panahinao satria misy manentsika anao na tsy mandeha nytsena na nisy olona namitaka anao tamin'ny resaka fitiavana de iverin-dalana na hoe be loatra ny ataka ny devoly de iverin-dalana tsy manana zo iverin-dalana ny olona anankiray ho any an-danitra fa tahaka ny manombo an' jesosy kristy tompo fanondroany ndray pasteur Alvarez za de miantso anao a ho anao zay manomboka matimaty a mangatsitsika mitady iverin-dalana efa manomboka miemotra tsikelikely miverena malaky fa ozy ny tenin'ny soratra masina manao hoe raha miny manota isika de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa ny fahatezeran'Andriamanitra no miandry atsika de tahaka an'izay zany le fisehoan'le izy teto pasteur Alvarez teto moa tena vatolampy arabaky teny fa ny sara iseho an'le izy de jesosy kristy tompo zany hoe rehefa nikapohana le vatolampy io de namoaka rano izy io mazava ho azy dia ny tendrombohitra zay nafatesa Mosesy tsara ihany moa mampatsy an'izany fa tao amin'ny tendrombohitra Pisga niakatra tao Mosesy a dia ny marina tsy hitaony fatiny mandrak'androany fa ny azo eritreretina de nalain'Andriamanitra izy a ary ny savoritaka ihany koa satana ny eritreritra ihany koa hoe aka ny fatin'ny Mosesy fa nalain'Andriamanitra izy ary nafenin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra mbola ianarantsika kely aorinao a ao amin'ny boky Deutéronome ao fa nafenin'Andriamanitra tanteraka mihitsy ny fatin'ny Mosesy a pasteur Alvarez de hotoizako le vaky teny pasteur eo amin'ny andininy a fa 9 ary Mosesy niteny tamin'i Jehova hoe aoka Jehova Andriamanitra ny fanahin'ny nofo rehetra hanendry lehilahy zay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka siditra eo anoloany ary hitarika azy hivoaka siditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehova ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy alao anao Josoa zanako Nona lehilahy zay manam-panahy ka ametrao tanana izy ary asaovy mijoro eo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy ka mandidia eo masony ianao de anomezo ny voninahitra mba hianon'ny fiangonana de ny zanak'Israely rehetra azy teto ndray zany pasteur Alvarez rehefa nisafidy olona Andriamanitra handimby an'i Mosesy satria zany toerana misy an'i Mosesy zany no anisan'ny toerana goavana indrindra teto ambonin'ny tany ary mbola tsisy toerana na plasy mitovy amin'io hatramin'ny androany tsisy toerana mitovy amin'ny toerana nipetrahan'i Mosesy hatramin'ny androany afa-tsy Josoa rery ihany ny mpanjaka taty aoriana tsisy nipetraka tamin'ny toerana Mosesy fa i Josoa irery ihany no nahazo an'ilay fahasoavana tao a Mosesy de raha iverenatsika kely ny fanampanazavana tany aloha pasteur de hoe fananinina dia i Mosesy aloha de lehilahy marina sy mahitsy ary tsara fanahy teo anatrehan'Andriamanitra nefa matotra sady entitra sary mpiaro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra i Josoa na mbola zatovo aza de izao sary mpiaro tamin'ny Mosesy ihany koa izy ary tsy niala teo akaikin'ny Mosesy mihitsy izy satria fantany fa i Mosesy no ray ny ara-panahy Mosesy no nanolokolo ny ara-panahiny ary i Josoa dia mpianatra na ekôly biblika teo amin'ny Mosesy de jereo tsara anie le fomba fiasan'Andriamanitra rehefa nanontany Mosesy hoe manendre olona andimby ary de tonga de namaly Andriamanitra manao hoe Josoa ka Josoa neny eo akaikinao tonga de fantatr'Andriamanitra ny toe-panahiny Josoa de tsy nifidy olona avy any ivelany tsony Andriamanitra fa i Josoa teo akaikiny no nofidin'Andriamanitra ary zay nitenenako anao izy hoe tsy nisy olona afaka naka ny toeran'ny Mosesy mihitsy akoatra ny Josoa irery ihany teto ambonin'ny tany de izy mirahalahy mianakireo ihany tao arinan'izay ao mijerytsika ao bokyny mpitsara tsisy nadimby any toeran'ny Mosesy mihitsy ny antony zany pasteur de hoe le toe-panahin'ny Mosesy hitan'ny Josoa ary le toe-panahin'ny Josoa hitan'Andriamanitra de nisy connexion akaiky tao anatin'ny zareo reo de ny fampipitapita tao le fahasoavana ary efa fampipita le fahasoavana de azon'Andriamanitra antoka tanteraka mihitsy zay le lazainao ndray zay hoe mitakosina amin'ny olo-pahasoavana zay le mitakosina amin'ny olo-pahasoavana de jereo tsara le izy pasteur Alvarez jereo tsara le ambarany soratra masina amin'ny 9:20 izy hoe le ila manam-panahy ka ametrao ny tananao izy voalohany zany de ty lehilahy manana ny maizy azy Josoa fa raha de manana ny maizy azy Josoa tsy ampy fa ozy Andriamanitra ametrao tanana izy de omeo azy ny voninahitrao amafisiny tsara mihitsy omeo azy de omeo azy anomesa ozy ny voninahitrao aminao
no tsara ty pasteur ny fametrahantanana no anisan'ny zavatra saripady io tena saripady io satria ny fametrahantanana ohatra hoe za zao mametraka tanana amina olona anankiray de mamindra pouvoir zay nytika zay mamindra ositra mamindra zavatra any amina olona anankiray rehefa misy io fametrahantanana io transfert de pouvoir zay ka raha ohatra zany pasteur i mosesy nametra tanana tamin'ny Josoa de lay pouvoir tany amin'ny mosesy no nifita tao amin'ny Josoa lay pouvoir tao amin'ny Eli no nifita tao amin'ny Elisa ary eo ny tandremana ry havana ho atsika pino ho atsika mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ianao fanjakan'Andriamanitra zay misy anao saripady io resaka fametrahantanana io tsy ny olona rehetra tompoko de tokony hametrahantanana ao ambony lohanao avokoa io Josoa tsy nitady Mosesy be deaibe fa tokana ihany ny Mosesy de tamin'ny alalan'ny Mosesy io izy no nangataka fametrahantanana tsy nitady Mosesy tany Eropa izy na tany Afrika na tany Azia fa ampy azy io Mosesy dadabe Mosesy teo akatriny io de nifindra tokoa lay voninahitra tao Mosesy lay pouvoir tao Mosesy de nahatonga ny Mosesy nahatonga ny Josoa ny nonolo lahary tao arinan'io de jereo tsara ny tantara pasteur fa i Mosesy nanokatra ny ranomasina mena fa i Josoa nanokatra ny ononjoro tanina i Mosesy namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta nandatsaka vandra sy ny maro isan-karazany fa i Josoa ane tadio tsara fa nampiatona ny masoandro sy ny volany goavana be zany mba manandrama ianao voa eo tokotany eo am'izao fotoana zao de teneny ny volana sy ny masoandro fa sarotry io fa lay ositra tao Mosesy ihany mifindra io tena marina lay fahasoavana tao Mosesy ihany mifindra zany hoe le olona fotsiny no niova fa le fahasoavana tsy niova ka io zay teniko antsika zay hoe ny tanan'ny olona mipetraka eo ambony lohanao de aoko ho tanan'ny olona misy fahasoavana fa taro tsara ny olona indrindra am'izao vaninandro sy vanim-potoana iainantsika izao Jesosy de miteny ty teny ty mialatsiny miteny ty teny ty fa ndrare misy tsy tia mitony tony hoe o Jesosy maro ozy ny antikristy ny mpampianatra sandoka i Petera de nilazana zany maro ny mpampianatra sandoka ozy teo amin'ny Israely ary zaka ozy de milaza aminareo fa be de be sady efa eo aminareo izy am'izao fotoana zao ka raha senale mpampianatra sandoka ianao mpaminany sandoka na ataoko hoe olona ratsy fitondratena ka mametra tanana eo ambony lohanao de tadio tsara fa zavatra hafa miditra ao pasteur tena zavatra hafa satria ny pouvoir de matetika mifindra amin'ny alalan'ny tanana ity tanana vanany ty mifindra amin'ny alalan'izy io ka tandremana tsara satria na izany naty zany anefany misy olona ihany koa mitovy amin'ny Mosesy manana fahasoavana manana ataoko hoe fanomezana goavana be avy any amin'Andriamanitra ka rehefa mametra tanany reny olon-dreny dia misy tanan'Andriamanitra miasa tokoa ao anatin'izany mpanompon'Andriamanitra zany pasteur Alvarez mamaraparana am'izay tsika zany de marina tokoa zany teny zany ary manamafy zany teny zany pasteur na tamin'ny alalan'ny Davida zany zay nametrahan'ny Samuel mpaminany tanana na tamin'ny alalan'ny Timoty zay nametrahan'ny Paoly tanana dia nisy fahasoavana zay niapita tao am'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe ireo raha i Samuel mpaminany zao dia na de mpanjaka ary Davida pasteur de nanana zay faminaniana zay ary anisan'ny nanoratra ny bokin'ny Salamo betsaka indrindra zany Davida zany vokatry le ositra na faminaniana tany amin'ny raina ara-panahy dia i Samuel zany fa nao zavaitsika teto hoe pasteur hoe ny ositra mampanjaka de tao amin'ny Samuel ka rehefa nanositra ny Saul izy nao mavan'ny Saul zay ositra zay de nysotomo Samuel sotomo Davida sotomo Samuel de nalainy Samuel la izy de nalefa ny taony Davida indray de Davida no naintondra la izy de zay olona rehetrarehetra tao arinan'ny Davida ny taranaka Davida lasa mpanjaka avokoa de tahaka zany koa i Timoty pasteur le ositra tao amin'ny Paoly apôstôly zay évangéliste sady apôstôly moa zany hoe mpamakilay zany amin'ny resaka fivavahana tondra ny filazantsara manirana ny Azia ray manontolo manera-tany de tahaka zany koa ny ositra ny apita tao amin'ny Timoty zay ositry ny évangéliste izy miteny ataovy ny asan'ny évangéliste zany hoe le fahasoavana tao amin'ny Paoly mitoroteny sy mampianatra sy le manao fahagagana de nifindra tao amin'ny Timoty zanany zay le mazava-dehibe ny mianatra baiboly pasteur hoe
tsika rehetrarehetra zao dia mianatra ny tenin'Andriamanitra paster dia afaka miampita aty amintsika ihany koa zay ny fahasoavana zany a izay tao amin'ny reo ray aman-dreny ara-panahy reo tao ivavaka sika amin'izao fotoana zao paster sotra ny tompo ary dahoara tompo raha eo dia amisotranao zay nohony amin'izany fianarana teo dia ny amin'ny nomero toko fafito amby roapolo ny amin'ireo efatra amby rahavavy a izay tsy nataonao tsinotsinona na dia vehivavy raha tompo fa ayve Andriamanitra tsy mpanavakavaka ianao hoe mampiana ny zon'ny vehivavy fa na mandatsaka ny zon'ny vehivavy ay tena nataonao nitovy zo tamin'ny lehilahy tamin'ny zanakalahy mihitsy ny zanakavavy tao amin'ny zanak'Israely teo amin'ny resaka fananantany a dia samy nahazo zaran-tany avokoa izy ireo Andriamanitra tsy mba hoe tsy niavonao ka navelana andeha fotsiny ihany ny vehivavy tamin'izany fotoana zany a fa nomenao lova satria Andriamanitra tsy mba miangatra ianao na mizatavan'olona misotranao zay ary angatanao tompo mba ho aty aminay zany toe-po manana toe-po mahitsy sy marina zay tao aminao zany Jesosy tompo misotranao ihany koa ny amin'ny tantaran'i Mosesy Josoa zay manomboka hita amin'ity bokyny nomerity tompo zao ny tantaran'i Josoa manomboka maka toerana tsikely satria andimby an'i Mosesy Josoa zay nandray fahasoavana tamin'ny alalan'i Mosesy tompo amin'izao fotoana zay ianarana ny tenin'Andriamanitra zao koa dia ianarana ny amin'ny Mosesy Josoa sy amin'ny tenin'Andriamanitra dia zao isy fahasoavana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo ihany koa fahasoavana avy any aminao ihany koa Andriamanitra irotsaka aminay tsiraray avy a ka dia ho amarinao ny fitahina na amin'izao tany zao tompo dia aoka tompo samy hotahina na ny fianakaviana manokana na amin'ny vehivavy ireo vehivavy zay menao ty fandarana ity amin'izao fotoana zao dia aoka azo ny anjara fahasoavana avy any aminao aoka ihany koa mba hotahinao izy ireo aoka feno fahasoavana ho ampiasainao ny vehivavy rehetra zay menao ty fandarana ity amin'ny anarana Jesosy a sotra tompo amen eny tompoko dia mifaranatreo ny fandarantsika toy izantsika indray ny toko vala amroapolo raha pe tsy mijanontsika raha tsy vita amin'ny baiboly ary rehefa vita dia mivadika any amin'ny voalohany iray tahaka nefa ny fanarahana ny mahafinaritra moa zany a na dia mianatra n'ilay toko anankiray atsika dia voaresaka foana ihany ny baiboly ray manontolo a pasteur Alvarez ny tanany tompo aneo amintsika rehetra mirary fanasitrarana ho andreo zaza rehetra voan'ny kotrotro mba ho afaka sy ho sitrana somatsara ary mirary fitahin'Andriamanitra ho an'ny mpianatra rehetrarehetra mba ho ambinin'Andriamanitra ny mpianatra ho antsika mpivarotra rehetrarehetra ty amin'ny tsena rehetrarehetra zay anarano ty fandaranty a dia ho ambinina ihany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy a misaotrana ihany koa chauffeur tato anatin'ity taxi be na taxi ty a na ny voiture tsotra zay mba nampandrosanay dia hotahin'ny tompo ianao ny amin'izany ezaka lehibe zay fandraisanao fitoriana ny filazantsara dia isaorana anao indrindra hotahin'i Jesosy tsika tompoko veloma daholo veloma tompo